atolotry ny Viva Radio anao mandritra ity herinandro ity. Nanolatra tantara nosoratany Natiora PFT. Mpilalao ny tantara nofy, faly, fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvody. Nanolatra fizarana faharoa tantara no toto sainy manimotra. Anio no andro fa efatra. Andrasana fa ina ty mandositra ty. Manahirana mena ary mahadomosely lafa aza mifanarakaraka tsony. Iandra, tsitsiniko ane reny. Na ny atondray fanapa-kevitra tamokana tao amin'ny paparena sa mbola tsy mazava amiko. Ka tsy olana ka. Ka ny tambokaramanao kosa tokony. Tsy volako Isabella. Rasta, Wai, miso saika voadona marina. Saralaza tsy nitsiko teo le fako mandehandeha ty a. Fa, Kevin. Ely zay nandrasako ny fionana amin'ny laza ery Kevin fa tonga tsy natsonona ty. Finna moa tadiavany lahy, ha? Anisy ratsy ahy dia avy ao odiny lamora ny fofombatiko. Kevin, finy ty zavatra lazainao e. Aza ty tsy manendrikendrik'olona fa ny sainao nefa tandalerina loatra. Aza sarotony ny amin'ny tsy any tena fa tsy afaka no any lahy mihitsy Isabella na dia efa nitadiavany lalàlana ambany tany aza ny azahoana azy. Marary saina lahy, tsy mena tsiny. Marary saina satria nidoma sy noezahana na hitsoka ary ny simbaina ny fiainany amenakavy. Finna daholo resy ny zavatra lazainareo zany a. Io Kevin nisy ireo ray aman-dreny Isabella nivadika taminay na nimba ny fiainanay a. Tsy nanaiky ry maty arena raha tsy nigalabina tamin'ny arena ny sasara ny ray aman-dreniko. Fa izy alahy ty dia mbola hodinona tsy fantatra ihany alaso fa ataoko mahalala ny anarako tsara elango Andriamanitra, ataonao iny miantsena ry Andria. Zao ny porofo fa nitahiry dahalo tao an-tranonareo ry Isabella. Aro fotsiny zelansaiko fa tsy asiako fitserana mihitsy na dia kely aza mandatsaka ny anareo. Midiro anaty fiara malaky angana ho any. Ela mamonjy eo amin'ny devant di Isabella kosa miaraka amin'ny Katorina angana. Tena bandy mpifoka romony angamba le ty fa tena romotra be ny adala. Tena tsy napoiziko oatra mihitsy ny fitsiny. Tena nidiran-doza mihitsy papa napiditra ny asa tao aminy. Andoky arahana zay tiany malala. Aza matahotra anao fa tsy avelako kitika io na dia singambolonao azy. Za moa izy io dia andramo raha no manohatra na hoe manao vilany ahitany lahy zany. Rehefa velomo fiarany lahy dia andao anatina botika raitsika eto tanahy angana. Iza nefa zany alefa somroso fotsiny fa eny am-pandehanana manoro ny lalana le. Ifato tsara fotsiny fanoliana fa raha endry tsara nareo dia tsy kitika na dia singa ambolonareo ray aza. Tena lasa matahotra mafamiarao mipetraka amin'ny terasy ty atao areny eto marina. Dia sanatria ve ka valifady tamin'ny androany papa sao ataon'izao Tonga arove tao tanany ty ondoza be ty zahay. Eo ajanona. Alina nga zany telefônina maneno zany. Azafady kely vetivety. Allô? Allô Kevin? Faly be ala izy Fa izy zany azafady. Kevin koa zany. Ihany Italia tsy fa iza indray Aza mifanelingelina aloha rangavatsy. Ozy, fataony tapany misy zavatra fenina ngasa. Ao ao eto ty iny. Averenao tsony olona dia ataovy main libre. Tsisy indrina fa amindao andeka maheno tsara vela tsisy indrina averenao antsona ho ale olona atao dia ataovy main libre angana. Io fa namerina mihitsy. Fa inona ihany ary alô? Fa manenina kosa lesy ny tapahana ary Kevin. Ka mbola be asa ho aza. Itala,
avy nanao test tany amin'ny dokotera ho aza dia pozitiva letsy hoe tena faly be mihitsy lesy fa azo paposiky tela maninona tsara aza mifanadala ihany ita fa matsiravina fa mafaly be zany koa ve lesy dia matsiravina hoana le chérie zay fa bonne journée là dia raha niva atao ohatrantsika manao arrosage be bisous vehivavy adala tsisy ilaina azy ay izany ny olona mpiakatra ho vady olona manao sabotazy fotsiny malala tsy misy marina lazainy teo dia mbola samanafina enona nefa reniny sofina izao no resaka nataonareo sady na izany na tsy zany koa ny olo tiako tsy avelako mora iondany eo tratran'olony ratsy ohatrany lazany ay vaky any nafenina sy fina koa ty ataondrasy zany no marinako zany no izy ro malala efa hatramin'ny taloha ianao ka tsy avelako iboraka izany mitady na ampifamatotra atsika aza mirediredy eo fiza koa niaraka amin'ny olona oatra olona oatra fa olona oatra ny kevinina tsy vany toetra ihany zany mendrika anao fa sady mpanan-karena ny bokosy eo ary ena zay azo sy nalaina keriny tamin'ny tsirariny fa andany fotoana ilaza bobo aminay ve nitanjony lasa inony lawa fa tsy miteny tsy miteny ala hitanareo reo bandy manao capuchon enina miodiody manodidina atsika ireo akamakodolo reo ary anara-maso ny fihetsika reo ka raha sanatry misy mitady andositra dia tady ty fa namamono tenana izy mazava bon mpantsivaliny ala andao amin'izay raha aloha ivoaka ny fiara dia hiditra amin'ny botika io tsika dia tandre moa fa efa misy basy dôly eny amin'ireo bandy akamako reo dia efa miteny azay tena mipolondratsy tao an-tanàna nandritra amin'ny volana maromaro zany izay fa tena biby toetra ty azy ty tsy mazana nefa nitsikazo nandritra n'izay ny rahana ny aina izay bandy tsotra sy tsy makalaky izay izy dia ina ry mahaton'izao fihetsin'izao zany raha manam-pomaso mijery ny endriko mihitsy Isabelle fa mitanondronondrika noho ny adalan'ilay mpivarotena tsy vanony Andriamanitra anahoana raha nytoy any an'isy Isabelle aleoloha raha nga angalatra andefa misy azy amikala ihany tamin'izao izy laseo aloha zao misy maka akeriny ety amin'ny boutique beauté izay fa andefasy polisy zay ela zay ary andrasiko transférena any amin'ny papaty dia samy mahavoray message ry zareo dia ho fafana rehetra any sao dia raikitra ny ankisava taon'le démon tsisy loina azy ty ho avy ny anjarany lara le misafiritaka ao midira dia mipetraha etsy amin'ny tsezitsy aloha nareo fa nde vetivety mbola mamerina ihany hoe tandremo mifetsika bon meo aty dôly aloha ny telefonina anareo angane anganao any ty ary zay miandra eo ihany nareo vetivety mba telemitseringe madamina zaina fa milaza fa ahoana ary zany fa to mibaiko fotsiny nare dia manaja sy manaiky azy daholo ny olona atao amin'ity botika ty kozopaka daholo mpiasa rehetra aty forasy tamin'ny maniraka azy ireo indroa amin'izao izay nahitako tranga ohatr'izao indray tany amin'le trano fisakafoanana ny rahanay tamin'izany dia ity indray dia na mety manana heriny miafina mihitsy angamby izy dia manaiky azy ejerena ny masony ka tena hafahafa Viva 98.8 Tia ahoana zany Kevin entina makany aminy anie hony azy zao izy le mpiasa ato mandehana makany aloha dia aza tataitra fa ho avy tsy ho ely eo mpitandro ny filaminana fa ahoana mandehana ho dia aza mijerijery fa le mpiasa ny jery efa miandry anao eny ary mino fa amin'ny polisy zay tonga vetivety kosa ry zareoko tazako eto tsara io papasy any eta fa nivoaka tao anatin'le fiara mahazo io laha androany le tsy gosy tsy toroaty tsisy ilaina azy ty
avy dia mandroso nareo raha sefito dia matony atony zanako e. Isabella, aiza ny zanako e. sao animba nitetika isambolana amin'indratsy ianao raha misy fa aza mikopaka be ohatran'io a. Kevin fa maninona eto elahy dia aiza ny jiolahy? Fa aiza ny zanako ry Kevin? Makasitraka fa tonga ainga nareo e. Aza misy mikropaka nareo raha sefa tsy maintsy aka keriny ito izy rehefa avy eo a. So mantsy ahita lalana ny firany le raha mahatsikaritra ny fisinareo eo. Isabelle vao nalain'ilay mpiasa teo fa entina hiresaka amin'ny any dia averina ihany rehefa avy eo. Karaha sanatia olana ihany se zanako dia ahoana? Aza misy anesany. Mivava mafy mba tsy isiany izany fa ngamo misy mahalala an'izay ataony ihany tsika e. Mba enjana indray zany asan'ny jiolahy ty anaty botika izany a. Mahasasana mihitsy ry zareo izany. Ka mandrosoa ary. Andriamanitra fantatrao amin'izay a. Mbola ratsy be sy ny savoritaka ihany ve sa mba efa nisy fiovana? Nikofotra tanteraka ny fantako ohatry manontolo. Mahandro ve sa matotoany ty? Kalma ihany akisao maninonmaninona ndry a. Zao rehefa nalala le voloko sy le volom-bavako nasainareo mianaka nasorony iny foana e. Zao vao tena eo za original ty. Tsy izy ianao fa olona mitovy. Isabella, otinao ve dia tsy ho fantatro indrika? Sa dia efa tena hoe lasa antitra be mihitsy ny fijerinao amin'izao? Ny endriny tena imahandry tsisy tomika. Manao an'ilay kostara mena sy tsilobaka fotsy fetiny namonjy lanonana tamin'izany. Tena izy. Nefa mahandry izany efa maty accidenté ka rorotika tsy nisy azony tserena azy tsony. Efa nisaona azy nandritra ny taona maro azy efa maty izy. Eo aloha ny robe mena misy tsipika fotsy entin'ny mpiasako iny dia ndao tsika hidina any ambany avy fa maro be ngery olona miandry antsika ao ambany ao e. Mahandry efa maty. Samaka fanahy ianao fa efa maty izy. Iza mahandry tokoa ty ry Isabella malalako a. Zay no niantsonao hoe any satria mbola maro ny zavatra nafeniko momba sy ny zavatra tiako karoana ka voaterina nafy ny endrika sy nanovanarana kely mba ahalalako marina. Eo anao voaloha ilay akanjo dia ndao hidina fa ahasava aminao ny tantara rehetra sy ny taona ny fandimbilainako. Malaky nareo zareo mampioman azy fa mandeha ny fotoana. Ary feno polisy miatrana ny eo ambany ao izany jereko eto amin'ny caméra de surveillance eto e. Asa hoe anao inonao ny zareo ireo? Vita. Ay io Isabella nambaboahatra amin'izay ka hatramin'izao. Avy aloha aky mba hanoroko anifa tena mahafinaritra loatra ankindry izany ao tsy malala. Roany amarana. Oroko mahandry tena izy ve ty anyloko ty sa nofo sao ianako izao e. Kodra tanteraka ny vatako ary tsisy eritsaina ento mibaiko azy tsony fa to te iondany eo atratranao zany a. Rasta iandry mahandry. Etsiray sy ny tanako dia ndao tsika hidina reko a. Viva Radio nanolotra ho anao teo nanolatra tantara nosorantany Natura BFT. Novelominy nofy faly fetraobelona niaraka tamin'ny Sofaniry ary Fifi. Ny kirakira teo amin'ny lafiny ara-teknika Bak Sarano Arvody. Nanolatra fizarana faharoa tantara no toto-sainy manimotra. Renesinao rahampitsony toyny